vokatray rotsakorana teto Antananarivo zay hatrany dia Mihotsaka ary ahiana mafy hitera-doza ho an'ny vahoaka ny tetezana mampitohy anam-panitokana Ambohimirary sy Ambohidahy cadre mamby. Nandraindraikitra avy hatrany tamin'ny alalan'ny fanomezana akora ilaina amin'ny fanamboarana ny tetezana sy ho ampahandalana izay marihana fa misy fahasimbana io ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy inay vora olontinina. Mihotsaka ity tetezana mampitohy anam-panitokana Ambohimirary sy Ambohidahy akatindramamy ity vokatry ny oran'ny kiza teto Antananarivo. Ankoatra io, simba ihany koa ity ampahandalana ity ka mampanasarotra indrindra ho an'ny fiarakodia fandehanana eto. Nidina teny toerana nitokana ny fanombohan'ny asa fanamboarana ity tetezana sy lalana ity ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity teto amin'ny boriboritany fahadimy ny varolodina mivady androany. Iantoka manontolo ny fandaniana rehetra ilaina ho amin'izany ny tenany. Na tsy ary ireo vahoaka trabonina teto amin'ny fokotany Ambohidahy ihany koa izy mivady ka nanolotra fanampiana ratsakafo. Hitarina manerana fokotany fito amby roapolo manerana amin'ny boriboritany fahadimy ty asa sosialy ity ka trabonina 200 isa-pokotany no sitraka izany. Anisan'ny olana eto amin'ny boriboritany fahadimy dia ny amin'ny délégué boriboritany fahadimy zany a dia ny asany manao copie, manao légalisation, mampisoratra olona fa tsy misy mihitsy fampandrosoana ka dia izay nisorana manokana amin'ny PDS-na Antananarivo nandefa mpiasa avy any satria nampiasa lefa ny amin'ny boriboritany ary ohatrany tsy lahara-pahamiana le vonjy-rano vaky. Ireo lavina marandrano ihany koa ny fanambarana gazety nilazana fa nanao tsindry tamin'ny tsara ny tenany ho fiarovana olona akaiky azy. Nosokajino fa nisorampotaka izany. Tsy nisy ho izy ny fampiasana fahefana nataony tamin'ny tsara mikasika ny rahavolaza ary afaka madidio ilay olona narovany. Fa tsy ampihembotra velively ny fiarovako sy fanasoavako vahoaka izany. Rehefa misy voan'ny tindrazoleny ianareo na eo amin'ny fitsarana na eny anivo ny fiarahamonina sy ny sisa tongava ty amiko fa za tsy maintsy mijoro foana. Nametraka fitoriana manoloana ny fisian'ny famoahana vaovao tsy mahapotsitra mikasika azy ity solomahamoky ity, fitoriana izay efa nampafantary ny olona lavitra ny mpanao gazety rahateo.